Mbola misaotra an'Andriamanitra isika afaka mifampitrotro-bavaka koa asaiko ianao hiombona amin'izany vavaka izany. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro ankehitriny dia tsy mitsahatra izahay misaotra mideranao ny amin'ny fahafahanay mbola mitondra antom-bavaka eto anatrehanao. Mangataka koa izahay famelan-keloka, fahazoanantoka mba hananay fatokiana anao hatrany. Afaka manokana izay ho an'ny Melisa izay tsy maintsy handalo fandidiana maika. Ka mbotireny izany mpanomponao izany taizandreny be. Ary manahirana azy aza ny hiatrika izany fandidiana izany satria mila fanampiana ny mpanomponao. Tompo malalo midirany sehatra. Na eo amin'ny fafana manatanteraka izany fandidiana izany, ny fanampiana izay tokony ho sahaza azy Tompo. Ary toy izany ihany koa ny hidiranao an-tsehatra ny amin'ny endrim-pitsaboana rehetra izay atao. Isaorana anao ny fafana mitrotro-bavaka, fa ny fidirana an-tsehatra manokana rehetra Tompo dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa. Ary mino somatoky izahay fa ahazo ny fanampiana ilaina rehetra izy ara-potoana. Izany indrindra no tiana hiapetraka sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.